Tsimboana ao aminareo ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana fa amin'Andriamanitra ray sy Kristy tompontsika amen. Ao reno amin'ny tompo ny fianakaviana. Zany loha hevitra izay fandiniantsika ato amin'ny heriny zany mitohy amin'ny teny ity. Sakafo eo amin'ireo ry havana ny filazantsara araka ny Marka 10 fa andeha hosingantsika ao anatin'izany ny Andinin-Tsoratra Marka 10 ny Andinin-Tsoratra zay andeha havana araka maka zany tsika minaran'i Jesoa manao hoe koa zay nakamban'Andriamanitra dia aoka tsy hampisarahin'olona. Amen. Koa zay nakamban'Andriamanitra dia aoka tsy hampisarahin'olona. Resaka fianakaviana ny resaka tamin'ny herintsika dia nilazany hoe zany fanambadiana zany dia mila fiomanana zany dia inona no natao amin'izany. Fa etsika dia milaza indray hoe rehefa tafakambana ny olona anankiroa dia inona indray ny zavatra izay ambarany ten'Andriamanitra ny amin'izany. Zay nakamban'Andriamanitra aoka tsy hampisarahin'olona. Anisan'izay toe-javatra miteraka ratram-po, miteraka areti-panahy, miteraka fikorontanana ny fisaraha-panambadiana. Tsy tako na fenina ny fiatraikan'izany na eo amin'ny mpivady izay isehon'ny olana ady hlakiviana famoizam-po misy famonoteny ratra sy ny sisa ary eo ihany koa ny fiatraikan'izany eo amin'ny ankohonana na ny fianakaviana akaiky ny zanaka sy ny sisa ny fahaverezam-panantenana fahasimban'ny toe-tsaina rava ny fihavanana zany no fahavoazana eo anivon'ny fiarahamonina fianakaviana. Ny koa nefa eo anivon'ny fiangonan'Andriamanitra henatra zany mihena ny зб𝗵𝗵𝗆 miasarotra ny fitezana tanora noho ny fisian'izany fikorontanam-panambadiana zany. Raha tsy lazafatsy izay tsika hatrany amin'ny fokotany, ny fitsarana, fahambaraka eo amin'ny fiarahamonina sy ny sisa. Zany no voka-dratsin'izany fisaraha-panambadiana zany. Zay nakamban'Andriamanitra dia aoka tsy hampisarahin'olona. Hevitra roa havana no sotontsika amin'izany. Voalohany dia izao, ny fanambadiana dia lamina napetrak'Andriamanitra zany. Mety miverina tamin'ny heriny ihany anio satria tsy miaingana amin'ny Genesisy moa zany ten'Andriamanitra zany hoe Andriamanitra mpamorona amin'ny fanambadiana fa araka ny Mateo ry havana 9:10 zay miray zotra ihany amin'ity Marka 10 dia Jesoa dia nitety faritra maro izy avy any Galilea izy dia lahatrany amin'ny tsisiny Jodia dia nambarany Mateo fa nanasitrana aretina maro izy, aretina maro fahavoazana ara-batana zay moa voalaza amin'izany. Eto moa izy dia hoe nampianatra izy fa ao anatin'izany zany ilay hoe nahasitrana aretina maro izy. Kanefa rehefa mijery ny toy ny tantara sika any Mateo dia napoitra ny faritra eo tampoka ny fanontaniana saribahana, fanontaniana saribaliana zay hitsapana ny fahaizan'i Jesosy manasitrana ny ratra-piainana ateraka zany ny faharavan'ny fifankatiavan'ny mpivady zany. Ary ny faritra eo voalaza hoe nakafanahy azy ka nanontany hoe mahazo misaobady va ny lehilahy? Hoe ahoana ny fahaizan'i Jesosy manasitrana zany ratra-piainana ateraky ny faharavan'ny fifankatiavana zany. Valy teny natao ho an'ny fariseo zany, ho an'ny mpakafanahy ity resahany ety zay mamerina ny olona indray hiverina ao amin'ny Genesisy 1:2 ka ny fikasan'ilay mpahary
dia nitondra fiombonana lanipaka ho an'ny lasy vavy. Zay ny tokony ho banjinina. Ko raha mandingitra isika raha vana malala ny fahasairanana mety iseho eo amin'ny fiainatokantrano, dia tsy nitady zay mampitombona ny fisarahana akory, tsy zay mamaika tokony hisaraka satria zao, tsy zay no hiazakazana, fa hiezaka hamantatra tsara ny hevi-dalina zay raketiny fanambadiana, izay tsy mba vokatry ny fihetsim-pon'olon-droa akory isika, fa tena rafim-pandamina zany, lamina napetraka Andriamanitra zany, ivelarany maha olona manontolo. Ny fanambadiana lamina napetraka Andriamanitra dia hoe lasy vavy no mivady. Fa ny fiarahamonina manao hoe misy aloha ny atao hoe fisatam-panambadiana, misy ny mariasy ny sisa, lamina napetraka ny fiarahamonina zany. Fa hatramin'ny voalohany lasy vavy, zay zany ny lamina napetraka Andriamanitra, tsisy lasilahy zany na vavy sy vavy zany, fa lasy vavy no narin'Andriamanitra ny olombelona. Misy 𝗺𝗵𝗵 zany raha vanao hoe inona moa ny zavatra teraka zany fanambadiana zany eo amin'ny olona roa zay mivady, ka tsy afaka ny samaka ho azy tsony izy eo masin'Andriamanitra, fa efa mifaningim-piainana izy, efa mifamatotra anaty izy. Zay ny nambara tamin'ny hery moa ny hoe aza mamaika ao amin'izany fanambadiana zany, fa fanambadiana zany raka izy dia olona hifaningim-piainana, hifamatotra ao anaty zany. Ambarany soatra masatra ny ampiandohana fa Andriamanitra ho isika nandamina manatanteraka ny fanambadiany olombelona, fa tsy ahitraitra ny olony zany, fa Jehovah-Andriamanitra mihitsy no efa nahary azy ho lasy vavy. Mananotanina hita amin'izao tontolo zao zany efa misy raha teo moa zany hoe fanambadiany lasy lahy isika, terena anaiky zany ny olombelona. Misy aza fiangonana efa manamasina, hita amintsika aloha mbola tsy misy an'izany ny fanambadiany ny lahy sy ny lahy. Ny antony nameronana ny vehivavy dia nahatsapa ny tompo, fa tsy feno lehilahy araka ny nambara tamin'ny heriny. Tsy tsara raha irery raha lehilahy dia anaovako vady saza ho azy izy. Zay le tamin'ny heriny hoe raha lehilahy fa tsy tovolahy, fa tsy ankizilahy, fa tsy zazalahy, lehilahy sy vehivavy no nakamban'Andriamanitra, nalamin'Andriamanitra ny fenany ka tonga ho fira izy. Lamina napetraka Andriamanitra ny fanambadiana. Rakizy sy tanora, lamina napetraka Andriamanitra zany. Raha mbola tsy tonga ny sitrapon'Andriamanitra, aza maika ho amin'izany. Zay ny mahatonga antsika fanambadiana zany tsy tereny zany, tsy tambatambazana zany, fa lamina napetraka Andriamanitra zany eo amin'ny fiainany zanak'olombelona. Fa ny faharoa ry havana, zay nakamban'Andriamanitra ahoana ny toinao aoka tsy hampisarahin'olona. Dia misy ao amin'ny Toriteny moa le voazana teo hoe mahazo misaotra ny vady ny vaniny lehilahy ozy izy. Ahoana ary ozy izy na ny dimy misesy? Ahoana ny teny misesy hoe rehefa manambady ny lehilahy ka mahita zavatra hafahafa amin'ilay vadiny, efa alitona ozy, mahita azo fanakianana zany, dia efa tiany hisarahana ilay vadiny dia sarahany. Zany ozy izy nalahy misesy. Aoka tsy hampisarahin'olona, zany hoe aza adikaina amin'ny didin'Andriamanitra, hafa mihitsy ny tia misesy ambara amin'izany hoe tsy hoe koa rehefa manambady dia rehefa te hisaraka dia misaraka. Raha ny fanazavan'i Jesosy, tsy manana zo andrava ny fanambadiana ny olombelona, na iza na iza, tsy manan-jo andrava ny fanambadiana. Ny fanaovana tsinitsininy zany ry havana dia fanoherana mivantana an'Andriamanitra izay ny sahirana manorona ny fanambadiana. Inona tokoa moa no tiany Jesosy ambarany hoe ny amafy ny fonareo na ny ratiny zany didy zany
anareo izy diso ny fadimy fa hatramin'ny fony vanaovanao tolo zao dia lasy vavy no anaovan'Andriamanitra ny olona dia andao raisindreniny tsaikambana amin'ny vadiny ny didy nataony misesy ry havana dia tsy milaza mihitsy hoe araka ny teny fototrany amin'ity teniny Jesosy ty tsy milaza hoe rehefa mahita rakianina amin'ny vadiny anao dia misara ataovy ny taratasy fisaoram-bady dia misara tsy zany mihitsy ny tiany Jesosy ambara eto tsy zany ny tiany misesy ambara fa ny fitsipika napetraka misesy dia mazava izay te hisaraka dia manoratra taratasy ary miantsy vavolombelona hanamafy zany mba hampiseho apahabe maso fa mandrava ny lamina zay napetrak'Andriamanitra tany ampiandohana izy zany hoe isoratra io zany dia zao miapanga ny amafy ny fony hoe za te hisaraka tiany taratasy soratra manamafy ny amafy ny fon'ny olona zay te hisaraka zany hoe soratra manamafy ny fanoerana ny tenin'Andriamanitra zay no nasainy misesy atao hoe za dia hisaraka amin'ity vadiko ity za dia mandika ninona didin'Andriamanitra sitrapony zany fanahininy zany fa tsy zany ny tenin'Andriamanitra ambarany hoe mahazo misaraka rehefa te hisaraka ary manamafy zany na ny fandrina aza tsy azo hisarana zay izy eo aza manina izy nareo aza misara-pandrina fandrina aza misy sasany miray fandrina fa ndray eo ambony dia ndray ato ambany fandrina ray fa 𝗧𝗵𝗵𝗵 fotsiny le izy ny fandrina aza tsy azo hisarana aoka amin'ny fotoana zay hivavahana ihany aza ozy maninona no hisara-pandrina ianareo fa mba hivavaka zany ny amin'ny tompo hoe andao aloha tsy aratory androany alina tsy azo n'Andriamanitra tsy azo ny olombelona atao ny mandrava ny lamina zay napetrak'Andriamanitra tsy nanao an'izany misesy mahazo misaraka dia hisaraka fa ny teniny dia ny hoe manaova taratasy milaza miapanga fa izaho dia mandika ny didin'Andriamanitra raha vanaramalala ny tompo azaditsaina ny didin'Andriamanitra azaditsaina ny didin'Andriamanitra ty teniny Jesosy ty ry havana malala dia azo tarafina ankolaka fa mety misy tokoa ny fotoatsarotra zay lalova ny fiaina mpivady mety misy zany mety isy fizantoetra kanefa zany akory tsy antony natao hisarana amin'ny fanambadiana na izy mivady no manapa-kevitra hisaraka na ny hafa no mampirisika azy hisaraka na misy olona zay ataony devoly ho ampisaraka koa raha sendrany zany adi-panahy zany ianao ka mila otratra an'izany fakapanahy zany hisara-panambadiana miverena eo amin'ny soratra masina ry havana malala manatona ny Jesosy lay mpanasitrana ny aretina rehetra Jesosy mpanasitrana ny aretina sy ny ratra vokatry n'izany fahasimban'ny fiainatokantrano zany ry havana malala ao ny tompo inona fa tokantrano maro tsisy zany tokantrano tsy olana zany mandalo fotoatsaratra avokoa ny fiainan'ny mpivady rehetra indraindray fa zany akory tsy antony dia volaza moa lay hoe raha mahita fahalotona klema moa ny tena ambara amin'izany raha mahita klema amin'le vehivavy lehilahy dia afaka misaraka izy indry tsy zany zay nakamban'Andriamanitra aoka tsy hampisarahin'olombelona manam-pahavalo ny fanambadiana ry havana malala fahavalo voalohan'ny fanambadiana dia ninona ny fijangajangana fahavalo ny fanambadiana ny fijangajangana tandremo ry havan'izany tandremo ny fihetsika tandremo ny fijery mazava ny tenin'i Jesosy Matteo 5:5-7 zao kosa dia milaza aminareo fa zay rehetra mijery vehivavy ilazy dia efa nijangajanga tamin'ny tampony sahady misy zany le atao hoe mijangajanga ny eritreritra jangajanga ny eritreritra mijery vehivavy ilazy le tonga hoe dia misy
le vazovazainy hoe nampandalovina teo amin'ny Adama avokoa ny biby rehetra dia mijery Adama mijery hatramin'izao mbola misy mijery ihany mitondra tômôbila mahita vehivavy dia maninona mijery mijery nasa midofotra ry amin'ny tsy tokony zany angamba izy mahatonga andreny-lehilahy reny mbola varina mijery biby ihany izy ay mijery hatramin'izao mbola tsy efa misy ao an-trano mbola mijery ihany dia hoe maso adaly dia niteniny zao raha masinao manatoinao dia maninona ozy izy isory ala fa mbola misy maso ila mbola mijery ihany efa po maso mbola mijery ihany tandremy ry havana ny fijangajangana fositra manimba ny fiainan-tokantrano zany tsy ny mijery akory ny mahadiso fa ny mitsiriritra teaka ny vadin'olona fa misy olona ry havana tena ampiasain'ny devoly mihitsy ange hampisaraka zany ny hevitra hoe diabolosy dia mamakivaky ndikany hoe bolosy na balo dia manipy io le devoly dia mitsofoka onelelany dia mampisaraka zany ny asan'ny devoly mila mitandrintsika tandremy azavela isy asaraka anao amin'ny fankatiavanao raha misy olana tsy nisaraka akory ny mamaky tsy nitsikery ny vadinao akory araka ny teny totorona mety eo hoe raha mahita zavatra tsy mety amin'ny vatiny dia misaraka mezalo ianao mezalo mijery teny saola misy andro eo anoloanao kanefa ny akofa kely na ny ahatra kely eo masin'ny vadinao ino no hitanao nefa ny andro be eo anoloanao tsy hitanao miverena mamaky ny soratra masina miaina amin'izany soratra masina zany fa ny soratra masina ry havana no ampianatra anao zany fitiavan'Andriamanitra zany ampianatra anao zany fitiavan'Andriamanitra zany mila kolokoloiny zany mila mianatra an Jesosy sika Jesosy zay nandidy zay nakamban'Andriamanitra aoka tsy hampisarahin'olona Jesosy zay modely ny fitiavana tiantsika izy ary nahafony ainy mba hamonjenantsika fitiava tena ry havana ny fisarahampanambadiana iainy ny fitiavan'Andriamanitra lay tia sy manolotra lay fitiaka be zany no asantsika ry havana malala ny fiangonana dia mpampiavana tsy mpampisaraka ny fiangonana zay nakamban'Andriamanitra dia sika no mpampiombona azy fa tsy mpampiady olona na mpampisara akory ny sika fa mpampiavana aza miraitsika mbakomba miratsy ka tonga mpampisaraka fanambadian'olona fa andesika vavaka ho azy reny maro ny tokantrano mety marisarisa anjakan'ny olana ao tokantrano fa miverenany ny ten'Andriamanitra zay nakamban'Andriamanitra dia oka tsy hampisarahin'olona mampalahelo raha misy kristianina vita fanamsenana fanambadiana nefa dia mikorotana tao anatin'izany fisarahana zany mangataka divorsa etsy sy eroa mampalahelo isika ry havana isika no ohatra lay tahaka velona alain'izao tahaka fa raha ny kristianina indray no misaram-panambadiana izy atso no antenaina iombanao anatin'izany fanambadiana zany koa mety izy ry havana andray zany ten'Andriamanitra zany mazava ny ten'Andriamanitra eto zay nakamban'Andriamanitra aoka tsy hampisarahan'olombelona n'Andriamanitra voninahitra ho aminao ny fiadanany amen